Amen. Miarahavatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, dia mpitombona amintsika mandrakariva ny fitiavana, ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo ny fanahy masina. Hivavaka antsika hametrantsika izao fampaherezana sy fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ry Andriamanitra Ray ry Jesosy Kristy Tompo, mankalaza manome voninahitra anao zay, satria tsy miova ianao n'Andriamanitra antony zavatra rehetra, ianao no mahefa ny zavatra rehetra, tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany, ka dia ianao no antsoinay, ianao no isaoranay, ianao no ivavahanay. Dia mamindra fo aminay mandrakariva, diovy amin'ny ran'ny zanakao zay, ho afa-keloka ary mangataka ny fahainao masina, hiaraka amin'ny tenako amin'ny izao fizarana izao tompo. Oka tsy isambara fa tsy ny sitraponao, oka tsy isy feonay koa fa tsy ny feonao, dia mitenena fa voninikainy mandrakariva amin'ny mpanomponao, aminaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia faly indray ny tenanay mifankahita amintsika amin'izao amin'ny alalan'ny vidéo izao, ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny tenin'Andriamanitra ho zaraina. Raha ny tena marina moa zany ny tenin'Andriamanitra dia ny filazantsara. Jesosy rehefa tonga tety amin'ny izao tontolo izao dia ny tory filazantsara moa zay ny fandikana azy amin'ny anankiray amin'ny teny malagasy, fa ny dikany tena mazava azy tsaratsara koa ngambany izay tsy ambara matetika ny hoe vaovao mahafaly. Tena vaovao mahafaly io zany hoe misy anankiroa zany izy. Ny iray aloha dia vaovao io tenin'Andriamanitra io, vaovao no zaraina, zany hoe tsy mety tota. Ny tenin'Andriamanitra na ny Davida na ny ao amin'ny Baiboly eo dia miteny hoe vaovao mandrakariva, ny fahasoavan'Andriamanitra ohatran'ny ampisahan'ny masoandro. Io masoandro io dia tsy miova, fa vaovao foana io dia mirehatra foana, manazava anao foana izy isa maraina. Dia tahak'izay ny tenin'Andriamanitra ihany koa zany vaovao ary mahafaly. Mahafaly io satria niza olona impisahan'ny masoandro dia feno fifaliana. Raha tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra nefa tsy misy fifaliana amintsika, dia araka ny teny mahazatra amin'ny malagasy mihitsy hoe manaloka ny anjara masoandro. Hoe ilay anjara masoandro anao zany takona, zany hoe lasa nisy takona atao, misy antony ao matoa anao tsy faly mandray ny masoandro. Ary rehefa tsy faly ianao misy antony dia nisy manakana ny antony ny fanakonana, efa misy fampianarana maro. Ny fanakonana voalohany tsy sy ny fifaliana amin'ny fahenonana ny tenin'Andriamanitra. Misy ny olona dia vao hoe hien'ny tenin'Andriamanitra, hien'ny toriteny any am-piangonana dia efa ny famantaranandro ny jereny, na efa ho lava indray ve ity nataon'ny mpanompon'Andriamanitra, sa ahoana indray izy io, ahoana izy io, vino izy io vao tapitra, fa tsisy fifaliana. Raha maheno ny tenin'Andriamanitra isika, raha hien'ny tenin'Andriamanitra zany tsika araka izao fizarana izao ihany koa, dia tokony faly, vaovao mahafaly izy io, vaovao foana ary mahafaly. Dia ho gaga tsika fa tonga ny fanahy masina hiasa amintsika tsirairay avy, ary ny fanahy masina koa fa hiteny amin'ny fifaliana amin'izao fizarana izao. Zay no fampidirana ataontsika fa ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika androany dia misy lohateny somary sarotsarotra angambany na hoe manahirana ny manazava ny lohateny, fa ny fanahy masina nangatantsika ary efa eto amintsika ao anatintsika. Fanahy masina hiteny ny amin'ny hoe ny ran'ny zanak'ondry. Ny ran'ny zanak'ondry midika fa fanekena vaovao. Ny ran'ny zanak'ondry dia midika fa fanekena vaovao. Be da be no azo lazaina amin'izay, mety araka ny teniko teo mety lava ve sa fohy ny anambarana azy. Misy tenin'Andriamanitra be da be tokony vakiana fahafantarantsika hoe inona moa zany tena tiany tenenina amin'izany hoe ny ran'ny zanak'ondry dia midika fa izay natao hoe fanekena vaovao. Misy zany miresaka ny rà eo, misy rà aloha voalohany indrindra koa. Misy koa resaka zanak'ondry, iza marina koa hoe zanak'ondry dia hoe fanekena vaovao.
misy zany ny atao hoe fanekena taloha koa, matombo resaka fanekena vaovao. Zany rehetra zany no ataontsika hoe lalovana, fanazavana fohy ifampizarantsika androany. Dia enoantsika zany tenin'Andriamanitra miatrantsika azy voalohany dia eo amin'ny Jaona voalohany, Jaona toko voalohany, Jaona toko voalohany ny 9:20 aloha mivakitsika aminaran'i Jesosy. Noho ny ampitso dia nahita an Jesosy avy manantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Raha mihaino zany zany tsika maha-kristianina tsika manara-dia Kristy, dia efa mazava tsara, efa voavaly sady zany le fampidirana teo fa nahita an Jesosy Jaona atao batisa hozy izy, andeha atao batisa manko Jesosy tamin'io. Dia taoriana kelin'io dia nisy ny batisan'ny fanamasina, izay tenenina koa. Dia hoy izy hoe, noho ny ampitso dia nahita an Jesosy avy manantona azy Jaona, ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Zany araka ilay tentsika teo zany misy zanak'ondry eto ary zanak'ondrin'Andriamanitra nefa manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Zay no hidirantsika sady amin'ny resaka ny amin'ny hoe fanekena taloha. Teo aloha dia fantatsika tsara fa Andriamanitra dia tena ohatrany hoe raha resaka zany natao hoe ny zavatra nisy tena niainana tamin'izany, dia Andriamanitra tena tia raha ve ilay Andriamanitra io. Fa ny zavatra nataony foana hatramin'izay dia ny hoe manolotra, maintsy manolotra fanatitra hodorana, fanatitra alatra-dra. Ary ny fanatitra tamin'izany dia tena maro biby misy mpandinika ny ten'Andriamanitra eo amin'ny zanak'Israely. Ny rabain moa zany manazava an'izany. Hoe tena miteny mihitsy hoe raha latsaka hatramin'izay ny takian'Andriamanitra na nataon'ny olona noho ny fahotana, noho ny fety, noho ny fifaliana, efa amina miteny frantsay moa zany amina miliara maromaro ny raha, ny biby efa nalatsaka raha teo, nefa dia mbola mitohy foana ilay fandataan-dra zany ho an'izay olona tsy mino an Jesosy Kristy. Ka zay no efa raisiko sady ao amin'ny Genesis, amin'ny tantara faharoa toko 5:30, tantara faharoa toko 5:30 ny 9:20 any no raisitsika aminaran'i Jesosy. Tonga dia raisiko manomboka amin'ny 9:7. Ary ny vahoaka izay vory teo dia nomeny Josia, zanak'ondry sy zanak'osy 3 alina no isany. Atao Pasika avokoa ireo, sy omby 3,000 ary tamin'ny fananan'ny mpanjaka ireo. Ary ny mpanapaka nanome an-tritrapo ho an'ny olona sy ho an'ny mpisorona sy ny levita, ary ny likita sy Zakaria sy Jehiela, mpanapaka ny tranon'Andriamanitra nanome ondry amanosy 200 ho an'ny mpisorona atao Pasika, ary omby 300. Dia tamin'ny Josia dia anisan'ny mpanjaka izay namerina hoe anangana ny tempoly sy namerina ny hoe Pasika an'Andriamanitra, hoe tena hoe namerina ny fanompoana araka ny tokony izy zany teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Fa hitantsika teo fa manaliny tamin'io fotsiny, talohany io fa betsaka nefa ny vonoana, fa manaliny amina rivony ny biby hoe nalatra-dra. Ny biby tsy hoe dorana fotsiny hoe atao fanatitra dia tonga dia dorana mahavelona, fa misy raha latsaka eo, nalatsaka aloha ny raha dia zay vao atao sorona, atao fanatitra. Ka zay ny mahatonga antsika miteny hoe tena misy raha latsaka manalinalina mihitsy zany noho ny
takian'Andriamanitra tamin'ny resaka ohatra hoe amin'ny resaka fanompoana, amin'ny resaka fankalazana ny Pasika, dia mahagaga hoe tena Andriamanitra tia raha ve ilay Andriamanitra io, ilay Andriamanitra Israely, misy miteny an'izay misy moa. Any amin'ny Genesis 2:20 dia ho vakiantsika koa. Genesis 2:20. Jerentsika hoe ahoana moa zany tamin'ny hito zany tamin'ny Abrahama andeha hanolotra ny Isaka ho fanatitra. Aminaran'i Jesosy ny 2:20 andininy fahavalo any vakiantsika. Raisitsika ny andininy fafito sady aminaran'i Jesosy. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe ikako dia hoy izy inty aho anaka, ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa ilay ondry atao fanatitra. Fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana, dia niara-nandihy izy mianaka. Eto zany anankiroa sady efa misy valiteny anankiray ilay fanatitra izay hodorana ny tadiavin'ny Isaka. Izay no nazatra amin'ny zareo tamin'io hoe misy fanatitra, tokony misy fanatitra satria andeha hanao fanatitra. Fa efa voateny eto koa hoe ahita izay ondry. Nahoana izy niteny eto hoe ahita izay ondry atao fanatitra fa tsy nahita biby hafa. Eo zany dia efa miresaka sady tsika ny amin'ny hoe misy ilay ondry na ilay rano zanak'ondry no natao fanatitra tamin'ny teo anatrehan'Andriamanitra. Efa ho raisitsika sady satria mba tsy halavan'ny fotoana dia ho raisitsika ny ao amin'ny Exodosy. Ny Exodosy 2:12. Ny Exodosy 2:12. Ny Exodosy ny 1:10 dia milaza ny resaka manomboka any tany efa afaka mamaky tsika ny amin'ny loza fahafolo nataon'Andriamanitra. Ny amin'ny 12 dia miteny izy ny amin'ny momba ny Pasika, Pasikan'Andriamanitra voalohany. Tamin'izany Andriamanitra niteny voalohany amin'ny Pasika zany, nateny tamin'ny Mosesy sy Arona alohan'ny voahan'ny zareo tao Ezipta tamin'ny fanjanahana zany. Fa ho vakiantsika ny andininy fafito. Ny andininy fafito no vakiantsika. Anaran'i Jesosy. Raisiko sady amin'ny andininy vakiantsika amin'ny andininy fahatelo azafady manomboka ny andininy fahatelo amin'izay mazava amintsika tsara ilay izy ahafantarantsika ny lesona ny rahan'i Jesosy ny rahan'ny zanak'ondry. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro fahafolo amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka ny izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray izay iray taona no halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro fahaefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity dia mono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Andininy fafito, ary analany ny rà ka tentiny amin'ny taolam-baravarana roa sy amin'ny taotam-baravarana ny trano izay hinanany avy. Izay zany no tiako ho ambara eto hoe misy rà izay natetina, fantatsika tsara fa izay nisy tsy vakiantsika zany fa tsara vakiantsika tsara hatramin'ny farany io alohan'ny nandalohan'ny anjelin'Andriamanitra namono ny olona rehetra tao Ezipta, ny lamato sy ny biby sy ny olona, dia tena nisy rà zany
na latsaka ary na tetina. Zay sady miditra amin'ny raha ny zanak'ondry tsika misy. Resaka izy teo fa mila maka zanak'ondry. Dia ilay raha zanak'ondry no natetina teo amin'ny taotam-baravarana sy teo amin'ny tolam-baravarana mba tsy hisian'ny fahafatesana. Hiditra tao amin'ilay tokantrano zany amin'ny trano tsirairay avy. Eto zany tsika dia efa afaka mahafantatra sady fa raha mametraka ny rahan'i Jesosy ianao, ny rahan'ny zanak'ondry, tsy hisy intsony zany hoe raha ratsaka amin'izany tahaka ny natao tamin'izany, fa ny rahan'i Jesosy ovakitsika izy rehefa avy eo izay nalatsany teo amin'ny hazofijaliana ka apetraka ao amin'ny tokantrano. Tsy handeha hoe aika moa zany rahan'i Jesosy zany, misy olona indray mamitaka dia hoe tia ny rahan'i Jesosy dia andao ataova amin'ny tokantrano ao dia mividio lafo, na tia misy rano voasina dia ataova amin'ny tokantranonao eo fa miaro anao io fa ny potsampo zany ry havana. Fa ny rahan'i Jesosy dia ho hitantsika eo hazavain'ny ten'Andriamanitra fa zany koa dia tsara apetraka ao amin'ny tokantranonao. Zay no hoe amin'ny resaka ohatra hoe mahafantatra ny Jesosy ianao, mahafantatra ny Kristy dia manana an'ilay fahefanana, meny fahefanana ny iray fanahy masina dia mandroaka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny rahan'i Jesosy. Mangataka ny rahan'i Jesosy ianao, andrakotra anao avy eo. Handroso amin'io fanazavana ny rahan'i Jesosy io koa moa zany tsika fa zany ten'Andriamanitra zany dia manazava amintsika ny hoe ny fanompoana teo aloha na ny fanekena teo aloha dia tahaka izany ny fanao anazy. Betsaka ny biby raha misy ady, raha misy any amin'ny Ezra moa zany tsy nivakiana ilay izy, sy any amin'ny ino moa teo, amin'ny toko enina, fahafito, fahavalo sy any amin'ny tantara rehetrarehetra any dia misy hoe raha misy ady, raha misy zavatra miseho dia efa raha misy fanarahana dia efa misy indray ny raha latsaka famonoana biby fa tsy vakitsika izany fa miditra moramora tsika ny amin'ilay hoe ao amin'ny testamenta vaovao indray zany hoe inona no ilay rahan'ny zanak'ondry. Fa hitantsika teo ny tamin'ny Jaona efa niteny mihitsy. Izy zany tia Jaona tia fa niteny mihitsy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Raha misy ady teo amin'ny Israely teo aloha, raha misy fahotana, raha misy ady, nisy ninona ady dia misy fahotana ao zany. Misy fahatezerana araka ny teny foana hoe ny devoly dia miandry eo amin'ny fonao eo, ka raha tsy miampy tsika dia ny fontsika mihitsy no hitoerany. Ka misy fahotana ao amin'ny fo eo. Ny tamin'ny vidéo teo aloha dia misy miteny ihany koa fa ny maso, mahita ny maso aloha ianao dia avy eo ianao misainao anatin'ny sainao dia miasa ao anatin'ny fonao fa nitenenina mihitsy tamin'izay hoe mandosira. Mety mahita voalohany ianao fa avy eo mila mandositra, tsy miandry eo, tsy miaraka amin'ny fahotana eo ianao fa ho lavo. Ary raha lavo eo ianao zany tsisy intsony ilay fanatitra latsa-drà fa ny rahan'i Jesosy dia ny zanak'ondrin'Andriamanitra satria izy manaisitra amin'ny fahotana izao tontolo izao. Zay ny ao amin'ny Jaona voalohany 7:20. Ovakitsika ny Hebreo noraisitsika anoizantsika ny amin'izany hoe rahan'ny zanak'ondry zany sy ny hoe famelan-keloka manaisitra ny fahotana izao tontolo izao izy ao amin'ny Hebreo 7. Tsara vakiana be da be ny ten'Andriamanitra araka ny teny teo, tsy ary voavaky fa ho fanazavana sy ino moa teo fanitoro lalana ho antsika zany dia misy ten'Andriamanitra vitsivitsy nomeny fanahy masina ahafahantsika miroso amin'izay fahalalana an'izay hoe ny rahan'ny zanak'ondry dia io ilay fanekena vaovao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny Hebreo 7 manomboka amin'ny 9:1. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ranosolahy sy ranon-janak'omby izy, fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranom-bolahy ary ny laven'ny mbatosombivavy
afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Tena mazava ny ten'Andriamanitra fa ny rahan'i Jesosy izay narotsany iray mandeha monja no hanafaka anao. Eto moa izany tena teneny mihitsy ahadio ny fieritreretanareo. Araka ny tenintsika teo fa ao anatin'ny eritreretintsika ao misy ny loto, misy ny fahotana, ao manomboka ny tena fahotana. Araka ny tenin'i Jesosy mihitsy ary ny teny raha mijery fotsiny ary ny masonao izy vehivavy na ohatran'izay ary fantatsika tsara efa nazavaina ny amin'ny hoe ny fijeren'i Davida amin'ny Batseba teo amin'ny tamin'izy nidio zany no nalavo azy. Fa ahadio ny fieritreretanao izy ho afaka amin'ny asany maty mba hanomponao n'Andriamanitra velona, zany hoe tsy handeha amin'ny asany maty intsony ianao mifanompontsampy fa Andriamanitra velona. Izay ilay Andriamanitra resantsika eto Andriamanitra velona, Andriamanitra fanahy, Andriamanitra malivavaka. Efa nambara foana fa Andriamanitra raha tsy mino tsika fa Andriamanitra dia fanahy, dia efa namany efa misalasala. Fa tsy maintsy mino aloha tsika fa Andriamanitra dia fanahy ary Andriamanitra dia mamaly vavaka sy miheny vavaka ary Andriamanitra velona araka ny teny teto. Dia izy no hanadio ny fieritreretanareo no ilay rahan'i Jesosy Kristy izay narotsany hanadio antsika indray mandeha monja. Ka dia mila matoky zany tsika, mila mino amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny tonga amintsika. Eo amin'ny Hebreo toko fa 7 eo ary 2:12 mbola azontsika raisina ihany koa 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha mila fanadiovana zany tsika dia ilay araka ny resahana teo ny rahan'i Jesosy Kristy. Ary ilay raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Ilay raha latsaka taloha tamin'ny fanekena teo aloha dia raha na biby be da be amin'alina araka ny resantsika teo fa tia Jesosy nanolotra ny rany indray mandeha monja. Dia ny raha latsaka osa izy raha nisy ny raha latsaka izay nalotraka Jesosy Kristy dia misy ny famelan-keloka. Araka ny teny tao amin'ny Jaona voalohany teo, Jaona toko voalohany teo, izy no hanaisitra ny fahotan'ny olona rehetra, ilay zanak'ondry. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Ilay fahotana, ilay fahadiovan'ny eritreritra, ilay rahan'ny zanak'ondry, ilay rahan'i Jesosy Kristy, izay no ampy hanadio antsika. Ary io dia fanekena vaovao io fa tsy fanekena taloha intsony, tsy amin'ilay famonoana biby intsony sy raha latsaka intsony fa rahan'i Jesosy Kristy raha mino ianao dia afaka hanadio anao zany. Ny amin'ny Hebreo ihany ary Hebreo toko 9 ny amin'ny resaka fanekena taloha sy ny fanekena vaovao zany. Vakikely fotsiny amin'ny 1:1 anaran'i Jesosy. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianana avo indrindra any an-danitra mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny Tompo fa tsy ny olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katerina koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompoam-pivavahana amin'izay endrika sy ny aloky ny zavatra any an-danitra, tahaka ny notoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy, fa hoy izy: tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao
tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fantompavahana tsara noho ny an'ireny izy dia araka nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Zay zany ilay fanekena vaovao izay men'ny tompo, tena fanekena tsara lavitra, tsy takan'ilay fanekena teo aloha intsony. Ary eto dia mampatsiaro tsara mihitsy ny ten'Andriamanitra tandremo fa io dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tamin'izy tany an-tendrombohitra. Mijanona 700 andro 700 alina tany an-tendrombohitra Mosesy dia nasehony. Dia mahagaga fa sady tadidin'i Mosesy izay ilay fanahy masina. Sady tadidiny betsaka ny zavatra nomen'Andriamanitra azy tao an-tendrombohitra tao, fa sady tadidiny no na amin'ny atsipiriany. Araka ny fampianarana koa moa zany mampirisika antsika foana ny amin'ny ahafantarana ny ten'Andriamanitra fa ity ten'Andriamanitra ity dia nanomboka tamin'ny sehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tao an-tendrombohitra no nanoratana izao ten'Andriamanitra izao ahafahantsika mifampahery. Zay zany no hanamafisantsika fa tsy amin'ny fanekena taloha intsony tsika fa fanekena vaovao ka tokony handroso amin'izany fanekena izany dia ny rany zanak'ondry izay nahalatsaka ho antsika. Zany no efa resaka teo aloha teo moa zany efa vakiantsika ny amin'ny Pasika fa antony isiany hoe fandraisana fanasan'ny tompo. Dia mbola mampirisika antsika koa ny tenanay fa misy ny fampianarana hoe inona no antony andraisana ny fanasan'ny tompo. Zay zany manazava koa an'izao ilay resaka hoe ny rany zanak'ondry ihany koa anisan'ny fanamafantazavana fa androany dia mamaky fotsiny tsika ny ao amin'ny Korintiana voalohany toko 1:10 ahitantsika ilay hoe zanak'ondry sy ny fanekena vaovao. 9:17 aminaran'i Jesosy hoe fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no ataoko ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity ny kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako izao no atao fahatsiarovana ahy, na oviana no misotra ianareo. Zay zany ilay fanekena vaovao. Io Jesosy Kristy mihitsy no niteny. Ny mpianatra dia niteny, Jaona Paul eto no niteny fa nahita an'izay izy na ampahafantarin'ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy taminy fa zaho izy dia efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa. Araka ilay fa manginy fanamasina koa efa nipanginy fanamasina ny Paul ary nafantatra tsara ny amin'izay dia io izy ny fanekena vaovao, io rako, fanekena vaovao amin'ny rako. Tsisy intsony ny raha latsaka raha mbola misy fiangonana, misy fiaraha-mivavaka, mitaky fitakian-draha, fandataan-draha dia mila mieritreritra isika fa fanompo-tsampy izany. Fa Jesosy Kristy nandatsaka ny rany indray mandeha dia io ilay fanekena vaovao ahafahantsika izy manaisitra ny fahotana izao tontolo izao vakiantsika tamin'ny Jaona voalohany 1:20 teo. Dia maraparana azy satria moa fotoana mandeha mba tsy satria betsaka ny ten'Andriamanitra tsara vakina. Ianao zany no mampirisika sy manasa anao manasa ny ten'Andriamanitra maromaro izay voateny teo nefa tsy voavaky fa amin'izao tsika dia iteny ny amin'ny hoe zanak'ondry efa ndrasana teo zany ny raha efa ndrasantsika ny hoe ny zanak'ondry dia tamin'ny Jaona vanginy fanamasina ny apokalipsina dia mahagaga fa tsisy fa voateny matetika ao ny amin'ny atao hoe zanak'ondry. Ny raha zany efa nazavaintsika teo mbola voateny ihany koa zany ny raha fa ho hitantsika hoe iza marina ilay zanak'ondry. Ny fanekena vaovao efa hitantsika teo fa tsy ao amin'ny fanekena taloha intsony tsika fa amin'ny fanekena vaovao. Jesosy Kristy no nandatsaka ny rano fanavotana antsika manaisitra ny fahotana, manadio ny fisainana sy ny ataontsika rehetra. Dia ho hitantsika manomboka amin'ny apokalipsy toko 5 ny efa vakiana sady ny 9:9 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe
Ary hitako fa indro eo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra. Ary teo afovoan'ireo olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka 7 sy maso 7, dia fanahy fiton'Andriamanitra ny raha nakany amin'ny tany rehetra. Io ilay tenenina sady zany hoe zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono. Jesosy Kristy io, li zany mba tonga anazy miteny zay manko li hoe miten'Andriamanitra rehefa raisina tsikelikely, tsy hoe tsy soratana fotsiny amin'izao izy io fa fanahy masina nampanoratra ny mpanompon'Andriamanitra noratra an'ity. Zanak'ondry tahaka ny efa voavono. Jesosy Kristy fantatsika tsara fa ny hoe vonoina ny teo hoe maty raha ny filaza anazy, fa tahaka tsy maty izy fa velona. Nandresy ny fahafatesana tahaka ny efa voavono izy, nanatandroka 7 sy maso 7. Eto moa zany misy amin'ny teny frantsay kôdy. Kôdy amin'ny Torah, kôdy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny Hebreo misy kôdy amin'ny Hebreo nakana ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Dikan'izay misy fanahy fiton'Andriamanitra, tsy hanazava ny fanahy fiton'Andriamanitra tsika fa le fahafenona sy amin'Andriamanitra ny marika fito zany dia midika fahafenona, dia nyrahana akany amin'ny tany rehetra le fanahy fiton'Andriamanitra hozy izy, izay miaraka tamin'ny zanak'ondry, namien'ilay zanak'ondry no nyrahana akany amin'ny tany rehetra. Izay no verenantsika araka ny teria-pandehoana teria, fa Jesosy Kristy rehefa maniraka antsika nandray azy ho tompo sy mpamonjy, dia naniraka antsika mitoro ny filazantsara. Inona ilay filazantsara? Dia vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly raha mifanena amin'ny filazantsara tsika, mifanena amin'ny vaovao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia mahazo vaovao ary feno fifaliana. Ny Apokalipsy 7 ny andininy voalohany. Apokalipsy 7 andininy voalohany, vaky toy izao raha minaran'ny Jesosy ihany koa. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazan-tany efatra, niazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro misy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombokasehan'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery, nanao hoe aza manimba ny tany sy ny ranomasina na ny kase eo amin'ny andrin'ny mpanompon'Andriamanitra. Dia zany no manambara ny amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa isika dia ao anatin'le voafidy araka ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ka dia tohizako ny famakiana fa tsy hitako eto moa zany amin'ny référence teto moa zany azafady nalaiko tamin'ny teny frantsay fa tsy mitovy fa ny andininy amin'ny teny frantsay no resako azy, fa amin'ny teny gasy izy zany eo amin'ny andininy toko fahaenina, amin'ny toko fahaenina amin'ny andininy farany amin'ny teny gasy. Naran'i Jesosy hoe ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe fahatezeran'ireo, ka iza no mahajanona. Azafady fa any amin'ny teny gasy izany amin'ny Apokalipsy toko fahaenina ny andininy fahaenina amby folo teo. Vakiko indray aminaran'i Jesosy, ary indro izy tamin'ny tendrombohitra, ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka feno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ny amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Eto izany tsy hanazava ny ao alohantsika fa araka ny teny teo hoe hatramin'izay hoe rehefa tonga Jesosy dia miaina tao anatin'ny fahasoavantsika. Nandritsy ny 2000 taona mahery izay. Fa ho avy izy, iveriny Jesosy dia ho avy
amin'ny fahatezerana ho avy amin'ny tsara izy, amin'ny mampitsara azy. Eto hoe zanak'ondry tezitra mahagaga zany ohatrany lasa miova indray zany le fomba fijery azy, fa zay mihitsy ten'Andriamanitra hoe mahatahotra ny olona ary hoe afeno mba tsy ho tratry ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Io zanak'ondry io zany a nandatsaka ny rany a, nitondra fanavotana, nitondra famindrapo, fa ho avy izy a amin'ny fahatezerana ihany koa. Ny Apokalipsy 4:10 ho vakiako ihany koa minaran'ny Jesosy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona ary nisy efatra amby efatralina sy iray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny iray ny voasoratra teo amin'ny andriny, ary nareo feo avy tany an-danitra ao tahaka ny firondron'ny ranobe sy tahaka ny fikotrorana mafy, ary ny feo izay reko dia tahaka ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira totonon-kira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny loha olona izy, ary tsy nisy nahay nianatra izany firana izany afa-tsy ny 4,400 sy iray hetsy izay navotana niala tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjiny izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry, na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Hitantsika fa aty amin'ny Apokalipsy ity zany tena milaza ny zanak'ondry io izy. Io zanak'ondry io dia tena tsy iza fa Jesosy Kristy amin'ny fanjakan'Andriamanitra, amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary io dia resahany foana fa eo akaikiny eo foana Andriamanitra. Rehefa miresaka zanak'ondry izy dia tsy lavitra eo Andriamanitra, raha rehefa eo Andriamanitra dia tsy lavitra ihany koa ny zanak'ondry. Ny Apokalipsy 5:10 ny andininy 7 ihany mivakintsika aminaran'i Jesosy. Ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firahan'ny zanak'ondry, izy manao hoe. Eo tena ny anjely 7 dia nanao fiderana. Hitantsika eto fa manao firana ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra hozy izy sy ny firahan'ny zanak'ondry izy manao hoe. Mahagaga eto fa ay Mosesy koa kay nihira. Mahazatra antsika zany rehefa mihaino hoe nihira amin'ny fanompoana amin'ny ten'Andriamanitra dia Davida, Iasafa na mpanompon'Andriamanitra hafa Solomona no verina hoe nihira, fa Mosesy koa kay nihira. Ary mihira ny firahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firahan'ny zanak'ondry izay izy manao hoe. Ary ny Andriamanitra rehefa mihira tamin'izany tamin'ny Mosesy izay efa nihira tany an-tendrombohitra ary tsy fantatra, Mosesy moa izany fantatra tsara fa tsy hita hoe nakay izy noho ny maty, fa any amin'Andriamanitra izy, any indray izy no mihira sy midera an'Andriamanitra, vakio ny toy no ifirana nataon'i Mosesy io. Fa tena mahafinaritra miaraka amin'ny zanak'ondry, miaraka amin'ny Jesosy zany, izay hoe ny tanjontsika dia ny idirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra mba hiara-hira amin'ny Mosesy sy amin'ny zanak'ondry isika. Ny Apokalipsy 7:10 vakintsika moa zany araka ilay teniko teo hoe ny ten'Andriamanitra tsara vakiana mba fampirisena antsika, ahafantarantsika hoe tsy miteny foana koa tsika zany fa vaovao mahafaly no henontsika ary filazantsara no zaraintsika. 7:10 ny andininy 7 fotsiny ihany koa no raisitsika aminaran'i Jesosy. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo no teny marin'Andriamanitra. Dia araka izay teny izay mihitsy hoe aty amin'ny Apokalipsy aty dia manambara ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any, dia sambatra hozy izy izay nantsoina ho amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Io tsisy afa-tsy izay any ny fanantenantsika kristianina, nambara foana fa io ilay virjiny 10, 5 hendry
dia ao anatin'ny fanasany fampakaram-bady ny zanak'ondry io hitahiry ny solika. Raha mahatahirytsika ao anatin'ny famasinana, ao anatin'ny fahamarinana, mahafantatra tsara ny ten'Andriamanitra, tsara ny mihaino ny ten'Andriamanitra, be da be ny fijoroana vavolombelona, milaza ny amin'ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'izao fanompoana fanarahana azy zao. Misy koa ny fampianarana hoe inona ary ny tokony ataonay mba ahafahanay mitahiry ny tenanay sy ahalalànay marina inona marina moa zany hoe Jesosy Kristy sy Andriamanitra izay arahana zao, izay resantsika izao. Fa hoy izy tamiko amin'ny andininy farany amin'ny andininy fahasivy eo zany hoe ireo dia teny marin'Andriamanitra. Tena teny marin'Andriamanitra io ilay teny hoe teny vaovao mahafaly, ary teny marina io fa tsy langa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra sy fampizarantsika eto. Dia ny toko fa 1:20, ny andininy fa 2:20 sy fa 3:20 vakintsika ny amin'io resaka zanak'ondry io, mba hananantsika fanantenana fa tsy hoe tsika zao raha mifampahery dia tena hoe hitaiza, fampitaiza mba hifampahery fa velona sy mahery ilay Andriamanitrika ary velona sy mahery ny ten'Andriamanitra izay zaratsika aminaran'i Jesosy. Hoe andininy fa 2:20, toko fa 1:20 zany hoe ary tsy nahita tempolo teo aho fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoha sy ny zanak'ondry no tempolony, ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mamirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Eto moa zany tamin'ny amin'ny any an-danitra hoe Jerosalema vaovao sy ilay Jerosalema tia amin'izao tontolo izao vita tanan'ny olombelona intsony, fa any an-danitra misy Jerosalema vaovao izay efa homanin'ny Tompo antsika. Dia ozy hoe tsisy tempolo intsony teo. Io zany mila ao anaty fonosana kely fa ny fanatonan'Andriamanitra, ny fahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra any an-danitra any dia tsy mandeha amin'ny anaram-piangonana na hoe miaraka amin'ny pasteur zao na miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra zao, fa tsisy intsony ao, tsisy tempolon'Andriamanitra intsony izy ao, tsisy tempolo intsony teo izy fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoha sy ny zanak'ondry no tempolony. Izay no tempolontsika izao, tenin'Andriamanitra efa nampianarina ihany koa fa sika izao no tempolon'Andriamanitra raha mitoetra ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Ka izay miroso, tsy midika zany hoe tsy hiara mibavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa sika, fa tsy mametraka amin'ny finoantsika sy ny fanantenantsika amin'ny toerana na amin'ny olona fa amin'Andriamanitra irery ihany. Ary ny teneniny eto hoe ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy ilay zanak'ondry io ihany no angatantsika hanazava. Io ilay araka ilay tantsika hoe vaovao mahafaly misy ohatran'ny masoandro. Jesosy ilay takan'ilay masoandro nresantsika tariha hoe masoandro manazava fiainantsika isa-maraina. Falitsika rehefa misy masoandro ary mafana amin'ny andro rinina dia fantatsika tsara fa mangatsika tena betsaka amin'ny fahoriana anatin'ny andro rinina, fa tonga ny masoandro sy ny hazavana. Ankoatra ny hazavana eto masoandro dia ny hafanana koa, dia io ilay zanak'ondry izy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Zany no fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary iainantsika sady zany etỳ amin'izao tontolo izao etỳ raha tena mandray an'i Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy. Amaranantsika ny tenan'Andriamanitra sy amaranantsika izao fampaharezana izao dia ny ao amin'ny Apokalipsy fa 2:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe ary izy naneo ahy ho ny ranonaina manganohano tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny, ary teny andaniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voaroa 12 samihafa sady mamoa isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitrahana ny firenena maro, ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy ka ahitany tavany, ary ny anarany dia eo amin'ny andriny, ary tsy hisy alina intsony, ary tsy mba mila fanazavan'ny jiro na fanazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no anazava azy, ary anjaka mandrakizay izy. Ary hoy izy tamiko
tamiko. Mahatoky sady marina ireo teny ireo, ary ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany naniraka ny anjely ny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zay zany a miporisika antsika amin'ny herina maky fa zay mihitsy hoe amin'ny any an-danitra any na ety amin'izao tontolo izao rehefa mandray an'i Jesosy tsika nandray an'ilay rahan'i Jesosy amin'ilay fanekena vaovao araka ny fanazavana teo aloha dia hoy izy hoe ary tsisy ozona intsony ary ny seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no eo aminy. Tsisy ozona intsony ary eo aoriana kely eo dia arak'ilay teny teo ary tsisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Io rehefa teo aloha kely teo ilay nitenentsika hoe ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy eo amin'ny toko 2:7 teo. Tsisy intsony tsy mila masoandro intsony, masoandro mety hoe hitantsika amin'izao fotoana izao araka ny tenitsika hoe mila fanazavana fa ilay Jesosy Kristy ny rahan'i Jesosy ilay Jesosy Kristy mpamirapiratra ny tavany amintsika nanome fanazavana, hanome hafanana amin'ny tenantsika, hanome fiainana vaovao dia ho vaovao ny fiainantsika, feno fifaliana, vaovao mafaly araka ny filazantsara dia tsika izao indray zany rehefa mandray an'i Jesosy no hitory ny filazantsara amin'ny manodidina sy amin'ny olona rehetra. Ka dia mahare zary havana fa ny rahan'ny zanak'ondry no fanekena vaovao azahoantsika hiaina ao anatin'izany hoe fiainam-baovao, fahazavana, fanazavana miaraka amin'i Jesosy Kristy. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompoko. Amen.